ravony fanahiko Jesosy eo ny antom-pifalinay Jesosy dia ianao ny fahatsapanay fa ao aminao izahay dia zay Andriamanitra no aoka hitarika anao amin'ny fiainam-pifaliana mandrakarivo amin'ny fotoana rehetra Jesosy aoka tsy ny fifalian'ny tany Andriamanitra no mampitoboka ny fonay aoka ny fisentonay Andriamanitra tsy ho ila fisentona vokatry ny fahombiazana amin'ny ara-nofo fa aoka ho fifaliana vokatry ny fahalalana sahady vokatry ny finoanay izay rehetra efa vonona ho anay tsirairay avy ao aminao Andriamanitra satria fantatray fa ny Andriamanitra tsy mba handao anay izany na oviana na oviana ny mahatonga anay ho ravoravo isan'andro Andriamanitra dia vokatry ny fahalalanay ianao aoka iova mihitsy ny fomba fisainanay Andriamanitra tsy ampifalifaliany ny zavatra mety ho azo isaky ny farany volana tsy ampifalifaliany ny zavatra mety ho azo na tenaina na mety nampanantenain'ny olombelona voka ny fanantenanay Andriamanitra ifamatotra aminao mandrakarivo satria ianao efa nilaza fa mihoatra noho ny voromanidina izahay mihoatra noho ny zavamaniry izahay Andriamanitra ampitafiana fitiavana izahay raha koa fanao hery izahay isan'andro ianao no antom-pifalinay Andriamanitra ianao membonahitra amin'ny fotoana rehetra ataontsika rehetra samy mivavaka amin'izao fotoana izao asandrato ny vavaka ao androany dia teneno tompo aoka ianao ny fifaliana foko ampianaro tompo hifantoka aminao mandrakarivo tsy ho faly amin'ny zavatra hafa ivelanao Andriamanitra fa ianao mihitsy ka antom-pifaliako satria fantatr'Andriamanitra fa zany ny fampianaran'ny fanahy masina izay tiany fanahy masina ho tanteraka amin'ny fiainako dia nifantohako aminao mba hananako an'izany fifaliana tsy azo ozokozonona zany Andriamanitra ka na inona mety renesin'ny sofiko sy teren'ny olona Andriamanitra sy mety hoe fahatsapana atao anatiko dia izao Jesosy za manapa-kevitra ny henon'ny fanahy masina mandrakarivo satria ny fitarianao Andriamanitra ny tena tsara fitarianao Andriamanitra ny tena famelomana ny aiko isan'andro ianao Jesosy efa niteny fa ianao mihitsy le fahazavanaina rehefa miaraka aminao zay Jesosy dia miala ny takotakona rehetra ny zavatra rehetra tsy araka sitraponao Andriamanitra dia miongotra hatrany amin'ny fakany avokoa satria ianao mialohanay amin'ny fotoana rehetra Jesosy miaina amin'ny famindram-ponao zay Jesosy satria ianao mihitsy Andriamanitra tia mindra fo satria tia hita voninahitra ny anaranao amin'ny fiainanay ianao Jesosy isan'andro Alleluia aoka hirehatra Andriamanitra ny afony tsirairay avy amin'ny fahafenon'ny fanainao masina amin'ny anaran'i Jesosy Alleluia amen taontsika hika Alleluia mafy be Alleluia sady tiaka mafy ho an'i Jesosy ianao androany amen Alleluia ndao hito hivavakantsika nandratra fisaorana n'Andriamanitra manokana ny amin'ny famindrapony amin'ny fahasoavany amin'ny fiazonany antsika sy ianao indray androany fisaoran'i Jesosy amin'ny zavatra rehetra aoka tsy ho reraka amin'ny fisaorana ianao sokafo ny vavanao androany tongava eto amin'ny fo feno fisaorana sy feno fifaliana Alleluia misaotra anao zay tompo misaotra Jesosy eo misaotra tompo mitahiry anay misaotra miazona anay misaotra mampahery anay amin'ny fotoana rehetra Jesosy misaotra miteny sy mampianatra anay ny sitraponao isan'andro tompo izahay ny velona trapa-monjeny dia satria ny famindramponao ny matoy izao anay misaotra fanavaozinao indray izany androany afaka hifaly tsy ravoravo eto anatrehanao ny fonay tompo afaka hanatitra ilay fanatitra sy fiankofana eto anatrehanao ilay mpanjakanay tompo androany dia hidera sy tsaoka ny anaranao zay misaotra ny amin'izany famindramponao zany misaotra tompo voazany no mampifaly anay isan'andro satria eo ny famindramponao mikorina amin'ny fiainanay miaina ny famindramponao sy ny fahasoavanao ny fiainako miaina ny famindramponao sy ny fahasoavanao tompokanao ndatsika rehetra iarehtra miaina ny famindramponao isan'andro ao tompo ny fiainako miaina ny famindramponao
Isamaraina nirefinilay famindrampona avausinaway Isamaraina nirefinilay famindrampona nirefinilay famindrampona miaina amin'ny famindramponao isan'andro atompo miaina ny famindramponao isan'andro atompo ny fiainako okenao iran'izany mafy miaina ny famindramponao sy ny fahasoavanao tompoky anao avausinao ay Isamaraina nirefinilay famindramponao avausinao Isamaraina nirefinilay famindramponao avausinao Isamaraina tumpo nirefinilay famindramponao Isamaraina nirefinilay famindramponao nawirantsika mafiany avausinao Isamaraina oh Jesus nirefinilay famindramponao famarinanao avausinao Isamaraina nirefinilay famindramponao nirefinilay famindramponao batsika rehetra nirefinilay famindramponao avausinao Isamaraina nirefinilay famindramponao avausinao Isamaraina nirefinilay famindramponao Sotra Jesosy sotra fa fitiavana mandrakizay nitiavanao anay izany mampaharetanao ny famindrampo aminay Andriamanitra sotra Jesosy fa isan'andro dia miaina n'izany izay mampaharitra ny famindramponao ianao Jesosy fa soavana sy famindrampono anaraka anay amin'ny andro ilay rehetra dia hitoetra andro lava an-tranonao izay Jesosy ety an-tany izay tompo dia misantatra sahady izany fanatrianao mamy izany misaotra tompo saotra Jesosy halleluja dao tsika hisaotra an' Jesosy aoko feno fisaorana ny vavantsika halleluja halleluja aokaka fifotsiny ianao aokaka mamy ny fanatrian'i Jesosy eto amin'izao fotoana izao halleluja mitsokanao ny fananay mioby ianao ny maizy anay rehetra fanamasina malala tonga soeto ianao tonga soeto ianao fanamasina ianao ilay ratsan-tanan'Andriamanitra velona
lay mpanolotsaina anay, lay mpampianatra anay, lay mpampifaly anay, lay mpampahery anay. Tonga soa eto ianao. Fa na io mitiny anao ka fenoy tanterakao, raha kofinyerinao mba andeha tsy ho reraka. Fa na io mitiny anao ka fenoy tanterakao, raha kofinyerinao mba andeha tsy ho reraka. Tena mila anao tontolo piainako, tsy maefa ninonao raha tsy eo ianao. Fa ny herinao reriany no mba mampatanjakay, raha mandresy aho teno ianao. Tena mila anao tontolo piainako. Ok, anao iantoraka tanteraka. Tsy maefa ninonao raha tsy eo ianao. Fa ny herinao reriany no mba mampatanjakay, raha mandresy aho teno ianao. Fa na io midiny anao, fa na io midiny anao ka fenoy tanteraka, kofinyerinao mba andeha tsy ho reraka. Fa na io midiny anao ka fenoy tanteraka, fenoy ianao mba andeha tsy ho reraka. Tena mila anao tontolo piainako, tsy maefa ninonao raha tsy eo ianao. Fa ny herinao reriany mampatanjakay, raha mandresy aho teno tontolo piainako. Tsy maefa ninonao raha tsy eo ianao. Fa ny herinao reriany no mba mampatanjakay, raha mandresy aho teno ianao. Ndao irantsika mafiana. Tena mila anao tontolo piainako, tsy maefa ninonao raha tsy eo ianao. Fa ny herinao reriany no mba mampatanjakay, mandresy aho teno ianao. Anatin'ny feokira dia sandrato. Ok, anao iantoraka tanteraka amin'ny fanamasina androany. Araroto ny fotoana, tsy hainao zay hoentiny ampitso, fa zaho ianao kitafaka ambana tanteraka amin'ny fanamasina. O Jesosy, mila anao miandro-piainako rehetra Jesosy. Tsy afaka maefa ninona tompo, raha misaraka aminao na dia resy ngondra bola.
Ianao no herinay, ianao no fifalianay fa namasonao. Okenao hamangy anay indray, anavony afo ty anatinay. Tompo tena milanao tontolo piaina, tontolo piainako tsy mahefany Siao telo ianao. Lazao raha mahery a Jesosy telo ianao. Raha mahery ao telo ianao. Lazao raha tofaly ao telo ianao. Raha tofaly ao telo Jesosy a, ny fiainana ety an-tany dia efa voasoratra fa tsy maintsy mafy, kanefa Tompo tsy ataonay sakana ho anay izany, tsy androsoanay ho any amin'ny tanjona anankiray ilay niantonanao teo amin'ny hazo fijaliana, dia mba handovanay ilay fiainana mandrakizay miaraka aminao. Ninona mety mitranga, ninona mety miseho Tompo, na aretina na tsy fisiana na famoizana Jesosy a, dia tsisy ataonay asaraka anay amin'ny fitiavanao, satria ny fitiavanao Jesosy dia fitiavana tsy misy teny afaka halaza ny fitiavanao, fa izahay tsirairay avy reto toy izao dia vavolombelony fitiavanao zay. Taontsika androany hiteny amin'ny Jesosy azony a Jesosy a, tany mafy a Jesosy tsy ala aminao mandrakizay, ary ninona mety fakam-panahana fisedranana atao iseho sy tsy maintsy atrehanay Tompo, dia efa natao andresy izahay, efa vitanao fisedrana ny zavatra rehetra. Aorinay amin'ny teninao ny finoanay, aorinay amin'ny teninao ny fonay, tsy akinay amin'ny olona na amin'ny zavatra mety mandalo sy mety lo, satria ianao ny maritra mandrakizay. Tany mafy a Jesosy a, tany mafy a Jesosy a, raha tonga ny andro ampakaranao Tompo dia ho vonay tsenanao a. Nasarotra za ny lalana makany an-danitrany na fisedrana, tsy maintsy ho lalovako, tsy asakanay tsy hoany nasarotra za ny lalana makany an-tanitrany na fisedrana, tsy maintsy ho lalovako. Ndao tsika hiarira zany. Tsy asakana tsy hoany izao andro sofo, haninonanolo Tompo tsy emotrao, fanaraka anao tano mafy
ny fiainako hoanao irery aho Tompo. Avaozy fanoloran-tenanao ary nasarotra ny lalana makany ny lalana makany makany an-danitrany nafisedrana tsy maintsy lalovako tsy asakanay Tompo. Averitsika hoe nasarotra azy nasarotra aza naretina na tsy fisina Tompo. Makany an-danitrany nafisedrana tsy maintsy lalovako tsy asakana tsy hoany fizao andro sofa mino namanolo fanarakanao tano mafia Tompo teiriza manjakiza azoniny tanako raisony fiainako wanao irery tano mafia Tompo teirizwa wanao manjakiza azoniny tanako raisony fiainako wanao irery anatin'ny feoky avazo fanoloran-tenanao mba ho azy rery anao mba ho azy rery tsika senao mandraky zay vonaitsenanao Tompo eny aminao an-lanitra amin'ny fotoana rehetra iverenanao o Jesosy avino mafiao tsy ala aminao e skafiny vavanao atololo-tenanao fanatitra velona ho sitraka sy ankasitrana. Halleluja. Hatramy farany tano mafia Tompo tehirizwa wanao manjakiza azoniny tanako raisony fiainako wanao irery tano mafia Tompo manao fenao tsy miova maly sy anio ary mandrakizay ny zavatra mety maizina mety foana reny zavatra rehetra reny tena atao anehoana ny voninahitra
ka tsy hoe satria mety misy fanaintainana ty amin'ny tenanay tompo dia tsy laza zay hoe mahay ny zavatra rehetra ianao fa ao anatin'ny fahalemenay mihitsy Jesosy no ahatanteranao ny herinao iry zay androany fa mahay ny zavatra rehetra ianao satria ianao no alfa ianao no omega ianao no fiandohana ianao no fiafarana Jesosy ary zay dia tsy ala aminao mandrakizay tompo fa hitanay fa ianao toko ny lalana ianao ny fahamarinana ary fiainana ho irainay zany ho lazainay amin'ny herinay rehetra tompo raha mbola misy fofonay ny aty amin'ny vavanay tompo dia lazainay fa tsy miova ny Andriamanitra ay mahay ny zavatra rehetra halleluja Tumpo Andriamanitra mifakagana Tumpo tsy tolay avo indrindra Andriamanitra ny tiay atao rehefa miteny ianao Tumpo tsisy matohitranao ainao atao ny zavatra rehetra ainao atao Tumpo ainao atao ny zavatra rehetra ianao no alfa ianao no alfa laitsy ianao no omega manjaka mikery ianao Tumpo Andriamanitra ny fagagana Tumpo tsy tolay avo indrindra Andriamanitra ny tiay atao rehefa miteny ianao tsisy matohitra anao asandrato any amin'ny lanitra ny tananao dia lazao ainao atao izy ny Jehova mo misy zava-magaga zay tsy hainy atao va ainao atao ny zavatra rehetra ainao atao Tumpo ainao atao ny zavatra rehetra irao lazao ainao atao oh Jesus
fotoana ainao atao tompony ny zavatra ainao atao tompony ny zavatra Veritsika ty raha nataontsika teo ty tsika senandro hoe izao dia famindrapony Jesosy nda ho irayntsika foana zany aoka tsy irearentsika na dia ny amin'ny ray segondra monja azy fa ka veritsika ho amin'ny tompo foana voninahitra miaina amin'ny famindramponao satria vaozinao isamaray famindramponao anay Jesosy. Halleluja. Isan'andro ao tombo ny fiainana
an'i Jesosy sy ny famindrapony izay avaoziny isan'andro isan'andro. Alleloia. Tain'i Jesosy daholo tonga amin'ny fotoana nomezantsika ny voninahitra an'i Jesosy sika noho ny amin'ny famindrapony sy ny fahasoavany. Dia manasa ny taty sisi ihany tompoko. Ya, mandroso tompoko atombokontsika amin'ny taty sisi. Andriamanitra ny izoroko vavolombelona narary dia nisitranin'i Jesosy sitrany tena sitrany amin'ny fomba tsy takatry ny saiko dia amin'ny fotoanany nandritra folo volana narary nanomboka amin'ny tongotro dia miakatra dokotera izany naleako izany tamin'ity taona ity hatrany Tsirabe manenjika groisa dia mivavaka dia sao mahagaga ilay tongotra rehefa marary mandeha izy tsy maninona mihitsy nandeha 10 kilometatra ary fa vao mipetraka io dia manaintaina ao mpandrina io manaintaina dia niakatra tonga atraty amin'ny tanako atraty amin'ny atoko farany teo tsy afaka mamoa varavarana tsy afaka mamoa tavoangy tsy afaka ao mpandrina hitsangana dia mivadibadika dia tena zany efa mamonjy sekoly foana mandeha tongotra mamonjy sekoly isa-maraina inona ho a Jesosy mahazo ahy inona sitrano a Jesosy sitrano inona ozy izy nareo nandeha tany Betafo nanao croisade tany ahy dia nahita olona malemy za ary afaka mitsangana le olona tsy afaka mitsangana le olona mampalay dia vavaka ho an'ireny olona ireny tadidiko le sekoly alohantsika mamonjy sekoly hoe mivavaka ho an'ny hafa fa tsy hainao rery ihany fa mivavaka ho an'le olona betabe teo Betafo teo aho izany dia niampitsony moa izay lasa tany Ambatondrazaka narary tsy afaka manao io tanako mikaikona tsy afaka asaina tsona ny ankizy dokotera mety tsy tantoko tsony ny ariva amin'ny 5 tonga dia nandeha amin'ilay dokotera izay tsy any Ambatondrazaka ville fa any amin'ny campagne mitsay andeha campagne kely fa dokotera mamanay izany nandeha tany anona mahazo anao sy 80% tsondromo tsy navelona mivoaka raha tsy nitsondromona tsisy mahara tsisy fa tena voninahitra ao an'Andriamanitra sitrana saotra Jesosy. Alleluia. Antsika tiaka mafy ho an'i Jesosy. Alleluia. Jesosy daholo anao ambadika izany rehetrarehetra izany. Alleluia. Mandroso tompo atoka aketo mihitsy amin'izay ianao maketo aketo. Mbola voninahitra ho an'Andriamanitra moa izany hijoroako vavolombelona. Za moa izany efa nieritreritra hoe amin'ny herintaonany vao hijoro vavolombelona fa rehefa nataon'ny pasteur hoe hijoro vavolombelona dia resy lahatra ataoko androany ilay izy dia ho an'i Jesosy ny voninahitra. Tamin'ny 2014 izany no nanomboka efa narary dia narary taty amin'ny lakiboko tato dia rehefa narary dia rehefa marary izy dia tsy zaka fa ohatran'ny hoe toa dia teo faty izany ianao dia hididy izany ny ao anatin'ny saina. Dia rehefa nanao écho aloha tamin'ny voalohany indrindra dia hoe misy kyste ovarienne ianao dia traitena ilay izy dia ohatrany tsisy fiovana dia nanao dia mbola marary any ilay izy na dia nitretena ary dia nanao écho fandroa indray dia hoe ny tranjanaka ozy teny misaka aty amin'ny ankavia fa mila miotra dia niotra indray dia nanao écho dia mbola marary foana tsy miova fa tena hoe vao mahay manaintena ilay izy dia ianao te ho fatina hoe te to dia te hididy fotsiny dia nanao écho fantelo indray dia ianao tsisy kyste izany ozy tsisy problème ianao tranjanaka ozy teny efa amin'ny ampovoany fa ianao amin'ny fohita ny vesy ianao dia Jesosy hoe inona daholo raha ho azy izany fa tsisy mitovy izany ny valina écho atao ilay izy marary tena hoe manaintena inilany rehetrarehetra iny tena hoe maharary manaintena dia nanao écho tamin'ny herintaona nanao écho fanidimina izany dia hoe tena nisy kyste izany dia nisy fotoana efa nanandrana ho any hoe anao bevoka fa tsy mety bevoka mihitsiny dia ny zobafiko moa izany mivavakato dia miteny izy mijoro vavolombelona hoe any am-piangonana eo izy teny misy olona tsy miteraka fa nefa za tsy mitantara problemako aminazy fa izy fotsiny izany no mijoro vavolombelona dia nitao anatin'ny foko hoe Jesosy anjara koa izany tsy maintsy miteraka ho azy dia nisy fotoana amin'izay volana ray pasteur zany miezaka foana manenjika fivoriana eto isaka sabotsy dia any amin'ny sekoly rehefa hoe afaka dia makany dia nisy fotoana amin'izay efatra sabotsy pasteur isaky ny orava amin'ny fotoana dia teneny hoe
mitovy amin'ny faritra mararanao izy ny tananao dia ny anahy zany nivavaka nataoko tsy ilay hoe ho sitrana aloha fa hoe Jesosy ataovy misy zaza atao anaty kiboko dia ray volana tao aoriana ilay vavaka dia bevoka ny sorana Jesosy dia le marary zany nieniko marary any dia bevoka arany dia 3 volana tao aoriana izay ngama dia vavaka le manao communion moa zany dia sitrana tao anatin'ilay communion le narary dia tsy narary tsy misy zao dia vonaitra ho an'i Jesosy. Alleluia. Andao tsika itiaka mafy ho an'i Jesosy dia andao tsika hitsangana andray ny mpanompon'Andriamanitra izay hitondra ny teny amintsika tsirairay Alleluia. Andao tsika tia tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Ao foafainy amin'ny lanitra ny tananao dia andao tsika hisotra an'i Jesosy no ny fahatokiny ny fahatsarany ny famondrapony no ny fitiavany tsy mahalany ritratsika ary ny tanany mahagaga sy ny fahagagany anintsitra tamin'ilay tanany feno voninahitra satria tsisy mihitsy ny toa azy amin'izay Andriamanitra no ny herin'ny anarany no ny famondrapony no ny herin'ny sandriny no ny diakapoka izay niretandro rivotaona lasa dia afaka misitraka ny tsara avy amin'ny daholo ny tsirairay avy na iza tonga eto dia tehiteny aminao tsy miova mandrakizay Jesosy tsy miova ny heriny tsy miova ny famondrapony tsy miova ny fitiavany izy ilay izy hatr'izay ao mandrakizay ao fofany amin'ny lanitra ny tananao dia andao tsika hiteny hoe tsisy toanao Andriamanitra. Halleluja. Tsisy toanao kakasikany fotoanao nahitady azao mandrakizay tsy hay tsisy
Andriamanitra ny tananao a dia teneno Andriamanitra androany. Andriamanitra raiky tsara indrindra misaotranao amin'ity takariva ity, fa raha tsy noho ianao sy noho ny fitarianao, raha tsy noho ny fanahinao sy ny famindram-ponao dia tsy toy izao aho. Saotra tompo amin'ity takariva ity, fa ny zavatra rehetra izay tanterahanao eo amin'ny fiainanay ka amerenanay mivoninahitra any aminao, dia tsapanay fa kasy-pamindram-po avy aminao avokoa. Saotra satria tianay ianao. Saotra fa na amin'ny zavatra tsy takatry ny sainay koa izay tsy voatery hafinaritra lalovanay, dia indraindray ireny tena endriky ny fitiavana ampitotiana anay. Ary izay zavatra rehetra misy eo amin'ny fiainanay na takatry ny sainay na tsy takatry ny sainay, rehefa tafatoetra ny fitiavana ianao dia hiara-miasa soriny atateraka ny sitraponao eo amin'ny fiainanay. Voninahitra ny eo anao rery ilay mitoetra eo miseza fiandrianana mandrakizay, ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo, ilay andriana ny fiadanana ray ny mandrakizay, ilay mpanolotsaina mahagaga, ilay mitoetra sady feno fanapahana ny feno voninahitra, ilay tokana iankofa ny nofo rehetra, ilay mendrika eo amin'ny fiderany Israely, ilay anandratana fisaorany isan'andro, ilay ankasitrahanay noho ny fitiavany sy ny fahatsarany, noho ny heriny sy ny voninahiny sy ny fahalebiazany, ilay mandrakizay mitoetra ho manerinерiny eo amin'ny seza fiandrianany, tsy miova fa mpanjaka mandrakizay, tany sy ny lanitra ho levina, ny teniny tsy ho levina mandrakizay. Fa na izy amin'ny voary rehetra dia natao hiaiky ny fiandrianany sy ny famboniny. Andriamanitra ray Jesosy Kristy avy any Nazareta, ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo, Jesosy Kristy avy any Nazareta, ilay zanak'Andriamanitra velona, ary mifanan'Andriamanitra ao anivony fiangonana, ilay Andriamanitra momba anay, maneho ny fanjakana eo amin'ny fiainanay, maharitra mandrakizay eo amin'ny fiandriananao. Tsika rehetra ity tanana mafy be ao an'Andriamanitra, ny amin'ny fahatokiny, ny amin'ny voninahiny, ny amin'ny kasika, ny amin'ny fahasoavana, ny amin'ny vavolombelona, ho anao rery Jesosy eo. Tsika rehetra anao hoe Alleluia. Mendrika ho anao rery anie, voninahitra mandrakizay, hatramin'ny taranaka faramandimby, hatramin'izao ka ho mandrakizay. Aza hidina ny tananao te hafa mafy be ho an'Andriamanitra. Halleluia. Jesosy rery any. Halleluia. Tenena aminay androany hariva tompo, mampianara anay, anisan'ny andronay nananay fohendry hitandremanay ny teninao isan'andro. Aoka ny teny androany anaitra ny fonay, ampitoerao anatinay ny fanany fahamarinana, anananay fa na amantatra ao amin'ny teny ny endrika tokony hijoronay, hitehirizanay fiainana mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mazoa toerana tompoko. Ity misy zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika, ilay toe-po andrasan'Andriamanitra amiko. Ilay toe-po andrasan'Andriamanitra amin'izy amiko. Teneny hoe amiko, avy ireny fanondroany amiko. Isaia 1:5 ka hatramin'ny 2:2. Miaino ahy ianareo izay miezaka mitady fahamarinana, dia izay mitady an Jehovah. Tsarovy ireny vatolampy izay nakananareo sy ny aty lavaka izay niadinanareo. Tsarovy Abrahama renareo sy Sara izay niteraka anareo, fa fony mbola tokana izy dia nantsoko, nitahiko ary no amaroko. Andriamanitra dia manambara amintsika fa anisan'ny zavatra anankiray hitahiry ny fanoloran-tenantsika ao anaty fanetretena sy fanekenan'Andriamanitra hatramin'ny farany, ny fahafahantsika miaina fiainana mahatsiaro foana ny andohantsika niaraka taminy. Raha tianao hirehitra ny fitiavanao an'Andriamanitra, ho voatahiry ny diloilo-mpanosoran'Andriamanitra anao, mandra-pahatonga ny fotoana hiverenan'i Jesosy, dia mila fantatsika ny aty lavaka izay niadiny antsika sy ny vatolampy izay nakany antsika. Mba fantatrareo moa, fa raha misy olona anankiray manao firavaka tsara tareto, tsy haiko na volamena na vatosoa na diamant, dia izao ny zavatra mitranga. Io zavatra tsara tarehy nampiaingonanao io dia tany anaty lavaka ny nakana azy. Ary rehefa tany anaty lavaka be mbola niosopotaka io dia tsisy endrika amantarana ny fahatsarany io.
misy fotoana io a rarahana sidra mba ho afaka dolo ro zavatra rehetra mety loto. Misy fotoana io a sedraina ao anaty afo mba hikambana raha mbola vovoka ny volamena. Misy fotoana io a mandalo karazan-javatra maro epona zay vao tonga firavaka mahafinaritra avoaka amin'ny vidiny lafo. Ny fahatsarana rehetra misy eo amin'ny fiainantsika dia tadidio misy ifandraisany amin'ny fomba sy lalana nanefen'Andriamanitra antsika. Ny tena marina ny fahaiza manao n'Andriamanitra sy ny hetsika Andriamanitra rehetra eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray izay atao hoe ampiasain'Andriamanitra dia tsy avy amin'ny fanirinina fangatahany fa ny fanomezantsika mpanompon'Andriamanitra na olon'Andriamanitra ilay toetra disponible na hoe vonona amin'ny fotoana rehetra ahafahan'Andriamanitra mihetsika mikasika ny fiainantsika tsirairay avy. Mikasika ny fiainantsika Andriamanitra dia manamarina fotsiny amin'ny alalan'ny fanakehtsika amoaka n'ilay tena toetra avy ao anatsika mba anamoran'Andriamanitra ny fanehoany eo amin'ny fiainantsika ny heriny sy ny voninahiny. Tadidio fianao io matoa ohatr'izao misy ianao zao androany dia nisy fantsona tao ambadika tao, mety nisy mivavaka ho anao, mety nisy tena hoe nandohalika ho anao tany amin'ny mangingina tsy fantatrao tany, misy zavatra be dia be miara-miasa any ambadika any mahatonga anao mijoro ohatr'izao satria misy nampianatra anao, nisy nizara ny teny fiainanao anao, nisy nivavaka ho anao ary ambadika ny fahombiazana anankiray dia tadidio misy fiaretana any ambadika any fa tsy dia tena hoe ianao akory mahavita zavatra hoe makaiza. Noho izany ozy izy ny ten'Andriamanitra mba anampinanao ho voatahiry amin'ilay toetra mendrika ahatonga ny fanotronan'Andriamanitra ho tafatoetra mandrakariva amin'ny fiainanao dia aza manadina anao ny loharano toy izao anao. Iza moa zany loharano zany? Tsy iza ny loharano zany, tsy olona zany loharano zany, fa amin'ny tontolo ara-panahy dia ny fanamasin'Andriamanitra. Ny fanamasina ny manome antsika ny fahasoavan'Andriamanitra satria ozy izy ny bokon'ny Jona 1:5 fa tao amin'ny Jesosy Kristy ozy izy nandraisantsika fahasoavana manampy fahasoavana ary ny fanamasina no nitondra n'ilay fahasoavana tao amin'ny Jesosy ho tonga ao anatsika tamin'ny alalan'ny fahateram-baovao. Rehefa nandray an' Jesosy sika dia manana ny fanan'Andriamanitra ao anatsika. Noho izany ny olona anankiray tsy nandray an' Jesosy dia tsy azo lazaina hoe manana ny fahasoavan'Andriamanitra ao aminy satria ny fahasoavana tsy an'ny fanahy masina fa ny fahasoavana an' Jesosy. Jona 1:5 fa tamin'ny fahasoavan' Jesosy nandraisantsika fahasoavana manampy fahasoavana manova ao amin'ny Kristy ny fanahy masina dia mitondra n'ilay izy ho ao anatin'ny mpino. Noho izany ny fanahy masina ny manositra anao, ny fanahy masina no mitantana anao, ny fanahy masina ny manampy anao, ny fanahy masina ny mampianatra anao, ny fanahy masina ny maneho ilay maha izy azy an' Jesosy ao anatin'ny fiangonan'Andriamanitra. Aza manadino tsika izany vatolampy zany satria tao aminy nakanatsika. Ny olona matsiaro ny lavaka izay natsakana azy dia tonga amin'ilay tontolo anankiray atao hoe fahamasahany fanetretena. Laina ny fahafantaranao tamin'ny fotoana anankiray mbola ianao ilay nandalo brizy mankopaka be ireny. Tamin'ireny fotoana ireny tena ilaina ny fahatserovana an'ireny. Ilaina ny fahatserovanao indraindray hoe tena hoe tany amin'ny fakofako no nitsipona an'Andriamanitra anao, hitahiry ny fanoloran-tenanao zany. Tena iraikitra aminy hoe tena lehibe tokoa saranga Andriamanitra. Tena tsara izy sady mahery. Fa raha ilay zavatra ohatr'izao tamin'izao ilay ohatr'izao iny vitany dia tonga dia misy fisokafana zany ao anatinao, miramirana ny endrikao dia miteny ianao hoe raha zay ty ve tsy ho hainy efainy tsy maharety eka ao an'Andriamanitra. Tsarovy taminao ilay narary mafy ny sitraniny iny, ianao ilay reraka be natsangany taminao jentilisa, tsy hoe nanomelamosina anao izy efa maty talohan'ny fotoana nihodinanao akory mba hahafahanao mandray ny fanahany ifandraisanao amin'ny famonjena tonga anao olom-baovao. Taminao mbola mpinotsotra fa rehefa navadiky ny fanahy masina ny tantaram-piainanao dia lasa mpitoroteny ianao, lasa olona mahery ianao, lasa mahalala an'Andriamanitra ianao. Tsika anie tadidio tsika rehetra tonga reto dia samy manana ny tantara lasantsika daholo sady zany. Olona lavilavitra daholo tsika ny nangoniny eto amin'ity toerana ity androany, mila manaiky an'izany tsika.
zao ianao taloha nahitako anao misy olona eto tena hitako mihitsy tamin'ny fotoana fanenako tamin'ny voalohany 20 taona izy fa mahagaga tao anatin'ny fotoana tsy fantatry 2 volana sa 3 volana lasa 5-20 taona izy zany hoe na ny beauté anao aza le fenirida satria miketin-dava io dia lasa mahafatifaty ny endrika io satria navadika Andriamanitra ho fifaliana le ranomaso tany amin'ny lasa tsy maharety eka ho an'Andriamanitra taloha ianao voaozona fa rehefa amin'ny Kristy ianao voada noho izany azadinona amin'jeny Jesosy ianao azadinona nanangana an Jesosy ianao azadiny fa mitahiry ianao izy ary mitanao izy fotoana izy ndresaka tamin'ny zanak'Israely any naniraka ny Isaia mpaminany moa zany dia mpaminany nampitondran'Andriamanitra teny mpamonjena be diabe Isaia 1:2-3 ozy izy Andriamanitra eto mandrenesa ry lanitra mianoro tany fa Jehova no miteny Andriamanitra zany no miteny efa nitaiza sy nahalehibe zaza akanjo niodina tamiko izy niodina tamiko ireo fa ozy izy Andriamanitra mahagaga fa niombo malala ny tompony biriky fihinam-bilony ary ny biriky ny fihinam-bilony tompony fatany fa ny Israely tsy mahalala ny oloka tsy misaina misy fotoana Andriamanitra mampitaha olona amin'ny biby fa manina Andriamanitra manao an'izany ny olona nefa ny foronon'Andriamanitra ho tahaka ny endriny ary eto Andriamanitra tsy miresaka amin'ny olona ivelany fanjakan'Andriamanitra fa miresaka izy hoe oloko zay olon'Andriamanitra rehetra eto zany tokony hiaino tsara androany mifanambarana zay tian'Andriamanitra ho tenenina mba fantatrareo fa tamin'ny Adama voavita tao Edena dia nakin'Andriamanitra tamin'ny fijoroany Adama ny fandrosoany Edena satria ny antony namoronana ny Adama dia hampandroso hitandrina sy hiasa ny Edena fa zao ny zavatra nahavariana vo niody ny Adama vadika hatramin'ny sainy liona raha nyrokahatra ozy izy ny boky Isaia lasa tehinakena zany hoe misy zavatra be diabe mikorotana ao ambadiky ny tsy fijoronao aza misaina hoe ianao ihany no hiara-ny fiatraikany tsy fijoronao fa misy zavatra be diabe ararotiny dia volokorotanina rehefa tsy hijoro ianao inona ny tiany tompo ho tenenina nitaiza sy nahalehibe aho izy fa niodina tamiko izy mivadika tamiko ny olona nanohatra izy jereo fa le olona nitovy endrika tamin'Andriamanitra nanjary nampitahin'Andriamanitra toy ny omby sy biriky dia ozy izy ny tompo hoe ny omby malala ny tompo ny biriky malala ny tranony mahafantatra le hoe aiza ny toerana hinanam-bilona fa isika izay noforon'Andriamanitra tahaka ny endriny indray tsika tsy mahalala ny tranontsika tsika tsy misaina no any an-danitra akory za teteny aminao fa misy fotoana variana mijery karazam-biby sy ny fahendren'ny biby sasatsasany ohatra ny fideliten'ny alika amin'ny tompony ny alika dia mahatoky amin'ny tompony izy tsy mahafoy zany izy rehefa karakarainao ny alika dia fidèle aminao izy miara-monina aminao ary mitoetra tsara eo akaikinao na rehefa sendra avy miasa iny ianao dia mibitabitaka ery ohatr' zao ny rambony mitsenanao mandray anao ny alika ao an-tranonao fa mahavariana ny olona dia tsy mahay makasitraka an'Andriamanitra ny olona raha dika amin'ny teny vahiny dia zao hoe déloyal amin'Andriamanitra ny alika sombony nomenao azy fa tsy ny sakafo feno ny alika tsy manam-pahana fa ny alika mahay mitoetra ty sy manaja ny olony manaja ny tompony manaiky ianao matahotra mahay matahotra nefa ny sombotsombony zarainao aminy mahagaga ianao nefa tsy tian'le alika no vady aman-janaka ao akory biby fiompo mahafantatra hoe aiza ny toerana tokony atoriny aiza ny toerana tokony andehanana fa ianao tsy mahalala mipahary ianao tsy mahafantatra mimpamonjinao akory tsy miezaka akory ianao tena hoe miaina sy mamantatra ny programa tena ilan'Andriamanitra anao hoe eto ambonin'ny tany ozy izy ny tompo eto hoe biby malala ny tompony malala baiko rehefa ianao mibaiko hoe avy dia tonga izy rehefa miteny ianao hoe mipetraka dia mipetraka izy rehefa misy vahiny teny ianao hoe couché janona dia mijanona izy kanefa mahavariana misy olona tsoin'Andriamanitra hoe avy ianao manompo mafy sofina be mihitsy tsy tonga akory
Andriamanitra miteny aminy hoe ataovy zao zavatra zao, mamela ianao eloko. Efa ho ray volana nandrenesany an'izany teny zany. Nefa izy mandraka androany mbola tsy namela eloko an'ilay olona ihany. Dia misy fotoana ianao tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Terenao Andriamanitra anao zavatra. Nefa tian'Andriamanitra ho fantatrao fa ao ambadiky ny fanaovanao izay zavatra sainy ataonao lalana amalian'Andriamanitra anao. Moïse anie tsy mahay miteny fa ny ran'Andriamanitra izy hitondra amin'ny vava tsy mahay miteny ilaza amin'ny farao hoe avoay ny oloko anompo ahy. Andriamanitra tsy mahita hoe inona ny zavatra tsy hainao fa izy nary anao. Fatany hoe tsy mahay miteny Mosesy. Fa izy Andriamanitra io vava tsy mahay miteny io mihitsy no irahako hiteny. Mba fantatrareo ny toe-tsain'Andriamanitra tsy mitady professionnel ampiasain'Andriamanitra fa mitady amateur anaiky iankina aminy anatanteraka zavatra. Zavatra tsy manam-panahy no nomen'Andriamanitra fanoharana hitovy amin'ny zavatra manam-panahy. Mbola endrika kokoa no manam-panahy. Zany hoe teteny Andriamanitra rehefa miodina ny olona dia latsa-danja toy ny ambanin'ny biby ny fahitan'Andriamanitra azy. Satria manana tombony noho ny biby izy fa tsy mahay miaina noho ny biby. Ozy izy ny tompo eto. Biby mitoetra tsara tsy miala amin'ny tompony fa ny olona mandao an'Andriamaniny. Biby indray no manaja ny tompony fa ny olona tsy manaja an'Andriamanitra. Androany hariva tiako ianao anaraka tsara inona no ilain'ny tompo amiko. Tenenao akaikinao inona no ilain'ny tompo aminao hoe. Raha misy fampianarana milaza aminareo hoe afaky ny aleo teninareo eo am-panomponan'Andriamanitra dia diso mandrakizay. Andriamanitra dia namorona ny olona tsy mahazo misaraka aminy. Matoa Jesosy ny teny indro za ombanao mandrakariva mba raha-pahatonga ny fataperan'izao tontolo izao dia misy dikany. Eo aminao foana izy, tsy ala aminao izy, ary tsy mety mihitsy raha tafasaraka aminy ianao. Jaona 5:4 andiny ny faha efatra ka hatramin'ny andiny ny faha 5. Tomoera amiko ary izaho aminareo tahaka ny sampany tsy mahay mamoha azy. Raha tsy miray amin'ny voaloboka izy dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Izaho ny voaloboka, ianareo ny sampany. Izay miray amiko ary izaho aminy dia mamoha be izy. Fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Ny ilainy Jesosy amintsika dia ny fananantsika fiombonana aminy. Zareo ny voaloboka. Raha mijery ianao ny voaloboka dia ohatry ny hazo mandady izy ireny. Hazo mandady. Izy tsy hazo be fa hazo mandady. Fa rehefa mandady iny izy dia asianao le toerana kely mba ahafahany le tahony mandady tsy petrahan'le raviny. Dia zao avy aty ambany aty nefa gaga ianao fa tsy dia misy raviny loatra fa mitsangana le tahony iny. Dia any ambony vao mipetraka le raviny sy le sampany. Any amin'ny sampany mipetraka ny raviny sy ny voany. Dia ny zavatra mahavariana dia zao, ny sève dia any amin'ny tao no miakatra avy any amin'ny faka. Dia ny tao no mizara an'le tsiro any amin'ny sampana manome an'le vokatra. Jesosy ato milaza zaho izy ny voaloboka dia nareo ny sampany. Zany hoe raha adika Jesosy le tao dia anao le sampana. Dia jereo anie tsy mahazo mizesta mihitsy ny sampany hoe aty aminay ny raviny dia aty aminay koa ny voaniny sy vokatra. Fa zao raha vao tafasaraka amin'ny tahony ny sampany tonga dia potika le vokatra ary malazo le raviny. Jesosy dia miteny tsy misy fahatsarany sampana azo hitarafana azy raha tafasaraka amin'ny tahony izy. Ohatry ny marina anie le hoe eny amin'ny sampana nisy eo ny raviny sy ny vokatra.
fahazadino le mitondra ny rehetra ilay na tomombana ny fahatsarany eny amin'ilay sampana ka tonga n'le vokatra tena azo tazana. Fiainantsika dia tadidio ianao ny hita maso eto amboniny tany fa le mitondra ny tsiro ao anatinao dia ny Saint-Esprit na ny fanamasina. Mahatonga anao avokatra androbona tsara misy voazo tazana amin'ny fisianao noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Dia tsy hoe isika manana tombo mihoatra noho ny hafa fa ny connexion atsika amin'ny tao no mitondra vokatra ahafahan'ny asa hafa mioty ny fahamamiana avy amintsika. Halleluja. Mila mitentsika amin'ny fanamasina amin'ny fotoana rehetra. Zany toy izao Andriamanitra dia noho ny fahasoavanao. Raha misy osy teo amin'ny fiainako dia noho ny fahasoavanao. Raha feno hery sy matanjaka dia noho ny fahasoavanao. Ary teteny aminao afa na ny tranonao, na ny fiaranao, na ny tany izay azonao, na ny taranaka, na ny fahasalamana, na ny fahalalana, na fahasitranana dia vokatry ny fahasoavan'Andriamanitra. Tsy maninona fa ninona fahombiazana hita ny masonao rehetra ety ivelany, na fandrosoana ra-panahy, na vokatra avy amin'ny zavatra tsy takatry ny saina mety hoe fahatsarana amin'seho ny fiainanao dia tadidio fiatraikany avy amin'ny fidiran'Andriamanitra tsetra daholo zany. Mila mitodika tsika ao anaty fahombiazana rehefa avy ny asa teo amin'ny fiainantsika Andriamanitra, fa ny zava-miafina teo ambadiky ny vokatra rehetra sy fahatsarana rehetra eo amin'ny fiainantsika dia tsy misy avy amintsika na kely azy fa avy amin'ny Jesosy daholo. Andaontsika ity tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Ninona lazainy sampana dia zao vokatra avy eo amin'ny tao fotsiny. Tsotro zao no mahatonga azy mandravona sy mamokatra. Tsy misy avy aminao ninona. Halleluja. Ny fahasoavanao no matoy zao tsisy avy amiko Tompo fa fahasoavanao ny fahasoavanao no matoy zao tsisy avy amiko Tompo Sabatsika any amin'ny lanitra ny tanatsika fa fahasoavanao teraka mafy antombo isika. Zao natoko fa 5:20 ny andiny ny fahadimy ho Jesosy. Zaho ny voaloboka ianareo ny sampany. Zahay miray amiko ary zaho aminy dia maninona mamobe izy. Fa raha misaraka amiko kosa nareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Inona ny tiany tompo tenenina amin'izany? Tsy afaka ho voatahiry ny vokatra sy fahatsarana rehetra eo amin'ny fiainantsika raha tafasaraka amin'Andriamanitra tsika. Zay koa ny dikany. Zay rehetra voarainao avy eo amin'ny fanatren'Andriamanitra zany dia tsy velona raha tsy eo amin'ny fanatren'Andriamanitra. Noho izany aza manao ny fanatren'Andriamanitra ho tsy hidipahatra. Tehirizy eo amin'ny fanatreny tsy voarainao avy aminy. Tsy mareteka ao n'Andriamanitra. Raha ohatra ka tamin'ny fahamasinana nazahoana an'ilay vokatra fananganana dia mila fiainam-pahamasinana mitahiry an'ilay vokatra voarainao avy amin'ny fahamasinana. Raha ohatra ka avy amin'ny fahatsarana no nazahoanao an'ilay vokatra fahatsarana dia mila mijoro sy miaina amin'ny fahatsarana anao mba hitahirizana an'ilay fahatsarana. Raha ohatra ka tamin'ny vavaka no nazahoanao valombavaka dia mila mitohy mivavaka ianao hitahirizana an'ilay valombavaka. Zay azonao avy amin'ny fanokana tena dia mila velona tsara ao anaty fanokana tena koa mba ho voatahiry zany. Ianao tsy afaka nitondra vokatra avy tao amin'ny fahamasinana dia tapa-kevitra ianao fa hitahiren'ilay izy ao anaty fahotana. Tsy possible ny hoe mandray vokatra amin'ny finoana ianao dia hitahiry zany amin'ny faratsiam-piainana. Zao natoko 5 andiny 4:20. Zao natoko 5 ny andiny 4:20. Rehefa afaka izany dia hitan'i Jesosy teo akanjany tempolo raha lehilahy ka hoy izy taminy, indro efa sitrany ianao ary aza manota itsony fandrao anjoanao zay ratsy noho ny teo aloha. Tehirizo amin'ny fiainana tsy misy fahotana zay fahasoavana voaray tamin'ny fahamasinana. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra.
Alléluia. Alléluia. Zay voarainao amam-bavaka dia tehirizo amin'ny vavaka. Tsy hoe notronony ianao dia sitrana. Avy eo ianao miala, tsy mitoetra amin'ny sitrapon'Andriamanitra intsony. Ilay Andriamanitra mpanome ihany no afaka mitahiry ny fanomezany. Tsika dia mitondra vokatra avy eo amin'ny Jesosy. Noho izany Jesosy milaza raha tafasaraka amiko dia tsy mahay manao ninninina. Diky voatahiry ilay vokatra rehefa mifandray amin'ny Jesosy sy miombona amin'ny Jesosy. Tsy maintsy ao amin'ny Jesosy no hitehirizana atsika. Niza atsika tongeto. Rehefa nomen'Andriamanitra zavatra tsara ianao dia miombona amin'ny fahatsaran'Andriamanitra. Tsy imbiny rehefa tsy ao aminy, rehefa tsy mijoro amin'ny sitrapontsika dia rava ny fanorenana rehetra. Halleluja. Ny fanatrihan'ny mpanome ihany mikarakara amin'ny fanomezana. Izany vokatra rehetra izay mifandray amin'ny tao ka milangilana te hiala aminy dia tsy maintsy malazo ny fiafarany. Misy fitombona eo amin'ny vokatra rehefa connecté tsara izy amin'ny tao. Zay nomen'Andriamanitra atsika dia mahatonga atsika ho voatoana tsy hisaraka amin'Andriamanitra. Tsy lojika ny hoe mandray fahasoavana avy amin'Andriamanitra ianao dia rehefa voarainao ilay izy dia Andriamanitra no adininao. Tafasaraka ianao ny dikan'izay. Zay omen'Andriamanitra dia tsy voatahiry raha tsy ao amin'Andriamanitra rery. Dia voly tsy afaka ny hoe hitahiry ny fanomezan'Andriamanitra izany. Hitanareo ohatran'ny hoe akoho mikotrika atody-borona. Tsy fohy amin'ny fanotrehany devoly mihitsiny izay atody avy amin'Andriamanitra. Tsy vitany devoly mikarakara anao. Ary ninninona heverinao fa lalana mampety anao hivelany sitrapon'Andriamanitra dia lalana hitondranao any amin'ny fahaverezana fa tsy fiainana mandrakizay. Zay milaza fa manam-pahasoavana mivotsoran'Andriamanitra hitondra an'izany ho an-tenany dia fahadisoanja amin'ny fampianarana izany. Satria ny fampianaran' Jesosy dia milaza fa ninninona soa voaraintsika aminy dia tsy azontsika atao no misaraka aminy fa mahatonga atsika tsy efa ninninona raha tafasaraka amin'Andriamanitra tsika tsy fahatsarana rehetra voaraintsika avy aminy. Andriamanitra manome, izy no mikarakara ary izy ihany koa no mitahiry. Ohatra ny Isaka, ozy Andriamanitra atolory tamin'ny Abrahama. Toy Abrahama taitra be. Izy ihany nanomeko manizy miteny hoe atolory. Fosy izy Abrahama tsy nanana ratsy izy. Noho izany apetraka ny toerana misy azy ho ambony ny fanomezany. Avereny toetra. Avereny toetra. Ninninona zavatra omen'Andriamanitra anao dia aza fikirina ametrahana ny fonao. Mifandray amin'ilay mpanome mba ho voatahiry ilay fanomezana. Hitanareo amin'izay nanokatra ny fony Abrahama hoe connecté amin'Andriamanitra izy. Toy izy Andriamanitra hoe Isaka tsy vonoina ka. Isaka avy amin'ny ihany ilay taranaka avy amin'ny fanekeko fa zao no izy efa manana ny vonina asolo azy. Hitanareo ilay fahatsarana ny fanekenao an'Andriamanitra dia tonga an'Andriamanitra hanao zava-baovao eo amin'ny fiainanao foana. Andriamanitra manome, izy no mikarakara, izy ihany koa no mitahiry. Andriamanitra zao manome antsika fanosorana, fiadanana. Andriamanitra manome antsika fahatsarana be dia be. Fa teteny aminao avery zany raha vao tsy miombona amin'Andriamanitra. Ianao ve efa mahavita hoe mitahiry izay fanomezana avy aminy mba hatonga an'ilay fahatsarana voarainao dia zao ny valiny mila tehirizinao ny fiombonanao amin'Andriamanitra. Nao ny antsika isaina kely ampitaha zavatra anankiroa. Ao moa toko 7:20 dia misy ny tantara amin'ny Petera, tsy ho tantaraiko lavalava loatra ilay izy fa meko fotsiny ianao ilay toko 9:20. Mateo toko 7:20 ihany. Petera teny ambony rano reto. Rehefa hita Petera Jesosy hoe ino izy iny? Dia ozy izy Jesosy hoe ianao ve ino izy Petera? Ianao ve? Za ihany. Raha ianao marina ary dia atsoy aho eny aminao anatinanao. Avy ozy Jesosy dia nandeha Petera teny ambony rano. Dia rehefa tonga teo loloha Petera dia naninona? Dobo izy. Dia teo Jesosy nanarina azy. Dia taorianan'ilay fanarenan'i Jesosy azy nandeha izy mianaka. Nandeha tao mandrapatonga tao anaty sambo kely mbola nisy tafiotra fa rehefa tonga tao sambo kely izy nitsahatra ny tafiotra. Ozy Petera rehefa nahitan'i Jesosy, raha ianao ihany io dia saivo manantona anao okary ozy Jesosy. Dia ny ampandehanan'i Petera nibanjina an'i Jesosy tsara. Fa rehefa nanomboka niherikerika teny letika. Tonga Jesosy nanampy an'i Petera
tena vita nandeha teny ambony rano Petera niara fa niaraka tamin'i Jesosy. Ao bokin'ny Jona toko fa 1:27 zavatra hafa indray no nitranga ao 1:27 inona ny zavatra nitranga aroa mpianatra izay tiany Jesosy tamin'ny Petera ny tompo iry ary reny Simona Petera fa ny tompo iry dia nisikinany ny akanjo ivelany fa tsy ny akanjo izy ka nirotsaka teo amin'ny ranomasina izy. Dikan'izay tsy teny ambony rano izy fa nirotsaka. Dikan'eo mirotsaka dobo zany na mety lomanina mety nahatra ty fa nandeha zany izy andeha ho an'i Jesosy nitsambikina nirotsaka zany tao anaty rano fa tsy teny ambony rano. Ao anaty baiboly ndre mandeha amin'ny Petera nandeha teo ambony rano fa tsy miverimberina foana. Ro tsara ny tanan'izay miaina. Diso ny fampianarana anao andeha ny ambony rano. Tsisy ilana an'izany. Eto amin'izay ilay izy. Raha vao nandeha teny ambony rano Petera dia nanangana koro na fampianarana laza hoe efa azoko ny brevet mpandehanana eny ambony rano. Amin'ity indray mitoraka ity eny anelanelan'ny ankify sy nosy be le rano faran'izay lalina indrindra eo ampovoany iny nivoaka Petera. Maty sa tsy maty? Maty. Ny antony Andriamanitra tsy niantso amin'ny Petera, tsy niantso amin'ny Petera ho tonga lehilahy professionnel mpandeha eny ambony rano. Le tamin'ny voalohany teo le mpampandeha dia nety. Fa rehefa absent le mpampandeha fa tsy eny ambony rano mirotsaka ianao ny dikany. Andriamanitra manangan'olona tsy hisaraka aminy fa manaiky iankina amin'ny fanampiny mandrakizay tsy maharety eka amin'Andriamanitra. Tsisy volonté n'Andriamanitra mifanohitra zany. Ianao tsy afaka mandeha irery miaraka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra sy miaraka amin'ny onction an'Andriamanitra. Matoa Jesosy nilaza ito zao omba anao mandrakariva ny dikan'izay ny fandehananao tsy misy Andriamanitra risika be zany. Mila manapahatsapany anao fa eo mifanatrehany ary manotrona anao izy mandra-piala anao eto amin'ity tany ity hatrany hatrety tany manomboka zany mandra-pahatonga anao any aminy tsy maharety eka ho an'Andriamanitra. Halleluja. Tsy afaka nandeha teny ambony rano izy fa tsy maintsy nirobo-drano. Andriamanitra zany tsy miantso olona anankiray ho professionnel amin'ny fanompony zany. Niantso anao izy anampinoana mety tsy mahay nininina fa miankina aminy. Ary io fiankinana io midiky fa zay zavatra tsy vitanao dia hain'Andriamanitra atao. Tsy hoe mety amin'ny Petera foana rehefa hoe avy nandeha izy tamin'ny voalohany dia avy eo ny faharoa mbola manao ese dia ety ihany. Tsy maintsy eo aloha Jesosy vao mety zany. Tsy hoe rehefa mavity ianao dia mandeha rery amin'izay fa tsy maintsy eo foana Jesosy mandra-piala anao eto ambonin'ny tany. Tsy maharety eka ao an'Andriamanitra. Halleluja. Tsy afaka nandeha ianao maly dia mbola andeha androany. Mety ny fandehananao raha eo ilay nanotrona anao tamin'ilay fandehanana voalohany. Izay fotsiny. Satria Andriamanitra tsy hoe nateraka indray ianao professionnel amin'ny fanompona. Mahavita fahagagana. Ianao natao tsy ahomby raha tsy misy azy. Ny antony terahany ianao dia tadidio. Ianao tsy le manana traikefa ny tadiaviny fa ianao le feny fiankinana mba hotronina havita zavatra mihoatra no izay tsy mantsitsy. Halleluja. Andao raha isika ny fomba tsotra Andriamanitra nandresany Goliath nefa tsy Davida. Fa mahavariana Andriamanitra tsy nitady olona mahay miady be tao amin'Israely atsangana hoe ty ny tena mavitrika fa mafisina fotsiny fahaizany. Tovolahy kely tsy manana traikefa any anaty ala niafina teo any ampiandrasan'ondro tany natsoan'Andriamanitra. Izy Andriamanitra hoe ity nefa zatra miankina amiko dia ty no ampiasaiko raha asehoko an'i Saoly fa tsy ny sabatra Saoly mihitsy ny andringanan'i Goliath fa Jesova tofehizoro afatahotra ny fo raha ianao no mampijoro ziankina na tokoa zato fiorenanay Jesosy zanakiny avo vato fiarofanay amin-dratsy te andany.
ndao ideka hozy Jesosy efa menasegny Goliata nandritry 9 andro mitoky amin'ny fitaovana fa tia misy anankiray mitoky amin'ilay vato fehizoro tsy ilay fitaovana mahazatsy nafaty an'i Goliata fa fitaovana tsy nieritreretina no nandavon'Andriamanitra azy. Alleluia. Satria voasoratra hoe tsy amikery na mipatanjahana fa mihery mifanako kosa o Jehova tompony maro. Andao ity tanana mafeon'Andriamanitra. Halleluia. Zany mahatonga atsika tsy mitoky amin'ny fampiasan'Andriamanitra atsika. Satria sakiny misy zavatra ataon'Andriamanitra dia zavatra tsy apozonao foana no isehon'Andriamanitra. Ny fonao no mila disponibilité vonona ara-potoana foana afaky ny iainao n'Andriamanitra, afaky ny iankina amin'Andriamanitra, afaky ny fankahita amin'Andriamanitra. Fa na ny zavatra ho ataon'Andriamanitra dia izay mbola tsy hitan'ny masoko hoe izay tsy nindrenesy ny sofiko izay mbola tsy niditra tao am-po nizaniza nefa nomanin'Andriamanitra hoe halleluia. Ndao ity tanana mafy eo an'Andriamanitra. Andriamanitra tsy mitaky professionnel be rahana miasa, olona votsa tsy ampitraikefa, tsy manana mihitsy ny ilainy, fa olona tenana afaky niankina aminy ampiasainy anao exploit na fipoahana. Ary rehefa mitsanga le izy dia tsapan'le olona avy eo, fa tsy hoe tehita tampoko izy fa niseho le tsy napoziny dia izesy tamin'izay izy hoe io le efa hitan'ny fonoko, hitanao taiza. Mba mijoro eto izay mpanompon'Andriamanitra efa nahalala melony zavatra ataon'Andriamanitra. Fa Andriamanitra efa tadiaka ny toeran'ny Kristy zany olona zany. Ny fanahin'ny antikrista dia miditra ao anatin'ny olona manodina ny fomba fijeriny tsikelikely. Io le antikristy, faux prophète. Misarika ny mason'ny olona ho amin'ny tenany sy ny fomba fampiasan'Andriamanitra azy, nefa tsisy nininainy akory ao anatin'izay fomba isan'Andriamanitra ny fiainany. Tsy fahavalon'ny fampiasan'Andriamanitra fa manitsy ny fomba fijery, hijerin'Andriamanitra fa tsy hijery olona ampiasain'Andriamanitra. Tsy marety akavan'Andriamanitra. Satria Andriamanitra nilaza fa rehefa tsy manaiky eo amin'ny toerany ny azo ampiasain'ny olona anankiray, vato no ampiasain'Andriamanitra. Vato no ampiasain'Andriamanitra. Fa androany hariva misaory ianao raha mbola ianao ny hitsian'Andriamanitra. Anan'le fo afaky ny ijoro eo amin'le position'ny olona manaiky hoentin'Andriamanitra ny plany sy ny programmany. Alleluia. Tsy fihetsiketsehana ivelany le izy, toe-po maneho fiankinana no ilain'Andriamanitra. Aoka ianao olona votsy tsy manatraikefa miankina aminy, aza vela mihitsy ny fonao anao an'izao fomba fijery zao hoe efa hainao daholo ny zavatra rehetra. Tsy mahay ninina zany tsika raha tsy eo ny tanan'Andriamanitra. Mila miankina amin'Andriamanitra tsika, miaraka amin'ny fo manaiky ho tarihan'Andriamanitra, iainao an'Andriamanitra. Zany no mahatonga tsika mavatra hipito ny mandohalika, satria tsika te hiankina foana amin'Andriamanitra, ahalala ny planiny sy ny programmany amin'ny zavatra rehetra. Ny fiarahana amin'Andriamanitra dia fiarahanao amin'ny sekolo ny fanamasina. Tsy hanananao fahaleovan-tena fa hanananao faneho-piankinana amin'ny filanao azo mihoatra no valiny. Ty toko 7:9-20 indry zao mbanao reo mandrakariva mbarapahtonga ny fahataperan'izao tontolo zao. Mame fanoaran'i Jesosy fa rehefa tafasaraka amin'ny taony sampana dia maina, tsy misy indépendance zany ka eo amin'Andriamanitra fa tsy maintsy miombony ianao raha te havokatra. Fa maninona Mosesy ny tsy tafiditra tany amin'ny tany Kanana satria Mosesy te ho professionnel. Andriamanitra nanova teknika fa Mosesy nandeha tamin'ny fahazarana. Te isainy Mosesy hoe ohatrao ny fanaovana an'io dia mety tsisy an'izany ato. Ato amin'ity fanjakana ity tsisy formule raikitra. Fa fianonan'Andriamanitra no mitondra vokatra. Noho izany no fandehanan'ny Moïse tamin'ny fomba mahazatra. Andriamanitra ny teny kapohy tamin'ny voalohany naomby, tamin'ny faharoa mbola nikapoka ihany nefa Andriamanitra miteny mitenena. Zany hoe Andriamanitra te hiteny fa tsy voatery ho kapohana, fa ny vokatry ny kapoka sy ny vokatry ny teny dia mitovy. Noho izany mitindray mitoraka ity, tsy le tananao mietsika ny ilaiko fa mivavanao miteny. Toy izy Mosesy satria professionnel. Raisiny le tena kapony le vato. Toy izy Andriamanitra hoe zany ianao. Raha vao ny olona mitady professionnel
na iaina sy napakevitra anatin'ny professionalisme dia maka ny toeran'Andriamanitra noho izany tsy ilain'Andriamanitra. Mety ezo mpianatra foana, mety ezo mpakato foana, mety ezo mpiainy foana, mety eza hipetraka eo tongotry ny tompo mba ho isan'ny olona mazoto manontany an'Andriamanitra, mazoto miera amin'Andriamanitra, mazoto miresaka amin'Andriamanitra, mazoto mivavaka amin'Andriamanitra, maneho fiankinana amin'Andriamanitra. Efa akaiky ny fiverenan'i Jesosy. Aza suro aminao loatra izany. Mahatseroa fa raha amin'ny fotoana anankiray hoe tsy mila an'Andriamanitra ianao, izay ny fotoana hitsara ny fiainanao zay. Mila miankina amin'Andriamanitra tsika amin'ny fotoana rehetra. Na amin'ny zavatra faran'izay goavana io, na amin'ny zavatra faran'izay kely io. Andriamanitra ny liana amin'ny antsipiripiainantsika. Izy ny fofombaditsika. Amin'ny fotoana hiverenany, mila tsara resaka amin'Andriamanitra ianao, zay manao fonona miaka-midina. Ndraindray rehefa te hivavaka ianao miverina tena te hivavaka aloha. Tsy te hivavaka misy aza tsy te hivavaka. Aza mbola nao an'ity. Raha misy ny olona anankiray tena ataoko hoe nakasitran'Andriamanitra tamin'ny zavatra teto ambony tany sady tsy nanao ererandrindra, dia misy olona anankiray izay. Izay olona iray izay ihany ny olona miavaka amin'ny olombelona rehetra teto ambony tany. Izy rery. Izy io. Izy ary nareo mahay afa-panadirana daholo. Amen. Izao voasoratra momba an'i Jesosy. Fa ny zavatra rehetra efa nampanekeny eo ambany tongony. Fa na ny ataony hoe aza ny zavatra rehetra nampanekena dia fantatra marina fa tsy mba aisany zavatra rehetra izay nampanaiky ny zavatra rehetra azy. Ary rehefa nampanekena azy ny zavatra rehetra dia ny tena ny zanaka koa azy no anaiky izay nampanaiky ny zavatra rehetra azy mba hisy fototra sy antony afa-tsy Andriamanitra ihany. Eritrereto, Andriamanitra Jesosy. Nefa nanaiky izy, anaiky ny ray. Anaiky ny ray. Ny ray reriny tsy teo ambany fahefan'ny fanapahan'i Jesosy. Fa eo ambony natao eken'i Jesosy tsy maharedy eka ho an'Andriamanitra. Profony direktiva mpiverenan'i Jesosy amin'ny fotoana mpakaran'ny fiangonana. Tsy fantatry Jesosy fa nataon'i Jesosy surprise. Rehefa miteny amin'ny ray hoe mandeha amin'izay ianao dia tsy maintsy miseho izy amin'ny fotoanany. Halleluja. Ny rehetra nefa dia ny fitsoran'Andriamanitra eo ambany fahefan'i Jesosy daholo. Fa Andriamanitra reriny tsy tao. Zavatra hitako amin'Andriamanitra, izy dia tena tsy ny zavatra rehetra ny nataonao antsika, fa misy zavatra azo foanao anekenao azy eo amin'ny fiainana. Zany izy fotoana nanangana, mbola kely zany dia nanandrana ako. Ny hinana, nanandrana mihitsy satria ny aminay feno manga. Vokatra mantsy izao. Dia nohaniko manga, mamy be daholo, vakiko koa le ana tiako ranga hoanina, nohaniko amin'izay izy nangidy. Le kakapona manga ao anatiny. Dia zay zany eritreretra hoe emamy le zavatra satria akaiky ny kakapony izy vao mahay mamy. Madio mihitsy. Fikafako amin'izay ngamba mbola mamy kokoa. Nohaniko le voa tonga dia nikepoko tonga dia nangidy. Zany hoe raha ianao misisika hirana izay tsy tokony hohanina dia nahariny tsirony. Dia tsy ny zavatra rehetra no azo hohanina. Misy anjaran'Andriamanitra. Tao edena, zavatra rehetra ny sitrahan'ny olona, fa ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy tsy navelona lokitian'ny olona. Ary eto koa, ny zavatra rehetra nomenan'i Jesosy, Andriamanitra ray ihany tsy tao ambany fanapahany. Raha misy ny tokony tena hoe grevy zany, satria Andriamanitra koa izy, dia Jesosy. Mety miteny amin'ny raha izy, zany maty, zany niaritra, zany niaritra teny ambonin'ny tany, nikapoka sy ny rehetrarehetra sy ny sisa za daholo, fa tsy hainao. Afaka manao an'izany izy. Fa zao, ny mahavariana amin'i Jesosy, ino ity famarinana ity, izay le tena fitiavana. Na izy aza niaritra, dia ny rainy no nomeny voninahitra. Ary rehefa azo le fanapahana, dia izy ny boky ny Efesiana nomeno anao fiangonana indray. Izy no mitoetra eo ankavanany iray. Zay mahatonga ny komandiny zavatra rehetra tsy azonao raisina raha tsy misy ny anaran'i Jesosy manohana azy. Satria amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta nandolehan'ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra na ity an-tany na ny ambanin'ny tany, voatononona ny anarany dia manaiky azy ny zavatra rehetra. Halleluja! Halleluja! Eritrereto fa rehefa tonga tany an-danitra, ny fanamasina ny rana tamin'ny anaran'i Jesosy.
ny fanamasina ny irana taminareo jesosy ny teny tsy eto aminareo izy fa rehefa miakatra any amin'ny ray dia izy aniraka ny fanahy eto aminareo mpanampy amin'ny anarako zany hoe tonga tany somatsara zany jesosy vo ny teny tamin'ny fanamasina amin'izay andriamanitra midiny ianao amin'ny anaran'i jesosy kristy avy any nazareta ka andriamanitra raha manonona ny anaran'i jesosy mba hanekeny fanahy ny anaran'i jesosy zay mahatonga amin'ny fanamasina tonga dia mietsika vao maheno ny anaran'i jesosy satria andriamanitra mihitsy nefa hitany nanonona n'io anarany io tany an-danitra tadareo n'andriamanitra fanamasina n'andriamanitra ray n'andriamanitra zanaka fanamasina n'andriamanitra fanamasina dia samy manaiky ny anaran'i jesosy akoatra ny ray rery ny ray fotsiny maniraka fa tsy homban'ny commandement n'io anarany io fa ndraraha momba ny tany rehetra amin'ny alalan'ny fanamasina dia amin'ny anaran'i jesosy noho izany amin'ny anaran'i jesosy androany arivo sitrahana amin'ny rofonao rehetra okivazy zavatra rehetra manahirana ny sainao tsy fonao oka anao isitraka amin'ny fanampian'andriamanitra oka anao hiaina amin'ny famelan-keloko avy amin'andriamanitra oka anao iova ny mombanao ray manontolo ifanaraka ny programan'andriamanitra amin'izay aoka ny zavatra rehetra ho tsara lavitra amin'izay miaraka amin'ny tsy mahareteka ao an'andriamanitra nakasitraka ny ray izy raha jesosy aza nanetry tena mila nanetry tena ohatr' izany ianao koa mila manetry tena tsara sika tena mila manetry tena raha tia ndray jesosy dia mila tisy manaiky ndray koa tsika ataovy amen raha izy manetry tena ao ambadiky ny fanetry tena dia tadio a ny n'andriamanitra zany tsy ny zavatra nananao ny olana aminy ianao afaka ho super milliardaire fa matahotra andriamanitra hoe so dia le miliarany hanovanao dia aloha ny tsy tonga satria vo amina million kely fotsiny dia tsy zakanao le izy manova ny attitude anao raha voavola amin'ny manova fihetsik'olombelona tsy tonga lavitra zany mila mazaka ianao na zao tontolo zao zao men'andriamanitra dia anao tsotra kely eny foana satria mahatsiary ianao hoe tsisy nininina avy aminao le izy afaka ho azy ny fanahina afaka ho azy ny fiaim-piainana lasa karazan'olona tia mizary ianao mihevitra ny hafa ianao noho izany manana oatra fahendrena oatra n'le olona efatra amin'ny roapolo fa tonga fanatren'andriamanitra ry zareo dia zao misy couronne eny etapindohany dia torany zareo tongotry jesosy dia rehefa torany eo tongotry jesosy ohatr' izao le izy manoraka ty dia misy mampiditra indray eo amin'ny lohany asorony indray iny dia torakany dia misy mampiditra indray zany hoe misy voninahitra vaovao foana miakatra makany voninahitra makany voninahitra makany voninahitra rehefa atoraka le apetraka ho tongotry jesosy le voninahitra ny amin'ny zavatra nataony amin'ny fiainanao raha tianao zany ahita vokatra vaovao foana amin'ny voninahitra mbola tsy mahitanao n'andriamanitra mahazo to manoraka eo tongotr'andriamanitra isaky misy le izy tsy mody hoe atoratoraka fotsiny efa mifonao mihitsy miakohaka le izy tsy mody hoe za afaka miakohakohaka velona be ohatran'izao fa isy anjely andaka atoriana rehefa tsy rariny le ato ny zavatra tiako tsapanao le izy tiako miakely anao itsika fa hain'andriamanitra ny tena fiankofana sy tena fanetretena impiry zao mba nomenao vahana ny fahafahanao mandray voninahitra avy amin'ny tsy fetezany ny ataon'ny hafa ka nijoro tamin'ny famindrapo ianao impiry sika mba nahasitraka tamin'andriamanitra afaka naneo fandeferana tao anatin'ny fotoana tokony hisetrasetrana impiry tsika nanetry teny ohatran'i Josefa nanana fahefana mihitsiny ny anapatra an'izany nefa nangina sy nipirina tao anatin'le izy noho ny fatahorantsika n'Andriamanitra zao tsisy afa-tsy point no tsimponiny eto ambony tany raha hiala ho any an-danitra ianao rehefa tonga amin'ny fotoana hivererinao any amin'i Jesosy omeo le izy dia mbola tsy any an-danitra ianao fa eto amboniny tany metezo maty amin'ity nofo ity itsikio daholo afaka miteny zay tia nytenenina ny olona dia maratra kely iry anao menao izy hoay zany ony ay fa zao hita mihitsy ianao hoe tsy antony masakana anao zany tsy andeha izotra hiafronten'le olona aneonao anatin'ny fonao hoe zay tsy ohatr' izany ka ny atao anatin'ny fonay tsy misy afa-tsy fitiavana zay tsy misy afa-tsy famindrapo zay zaraina madio be ny atao-ponay dia tanareo ohatra le zazakely reny dia rehefa ohatra ny zazakely no anatin'ny fonao dia Andriamanitra tonga dia andao ilalao vovoka ozy Andriamanitra koa ny eto ejazy izy nidina ny lalao vovoka voalohany fa tsy ny zanaka Adama aloha voateraka tamin'ny Eva Andriamanitra ngeza be nidina ny lalao vovoka
fa rehefa Andriamanitra milala ho vovoka tongolombelona io zay idinany any tonga dia maneho ny endriky ny fahatsarana. Andao hiary ilalao amin'Andriamanitra, tsy maninona namodomidiny eo amin'ny vovoka azy. Ayayayaya, fa eo indrindra no anehoany fa misy fiainana miaraka amity. Tsangany eo toerana misy ianao, afofainy amin'ny lanitra ny tanao dia andaontsika hisaotra an'Andriamanitra amin'ny foditsika manontolo. Saotranao araiky fa ny andrasanao amiko, ka ianao manofa anahy tsy ho professionnel, tsy hoe efa tena kapoaka ty asa fanompony ty. Zatra no ampiasaina, zatra mahita ny voninahitra ao, dia ezaka mba ho isan'ny olona hita ny tananao. Tsy any ka io mamaky anao Andriamanitra, fa le toe-po zatra miankina aminao, le toe-po terita hoe resy raha tsy eo ianao, le tompo afaka isaina tompo, lay atalavaka ny adinanay taiza raha tsy teo ianao. Sotra tompo, alleluia, manao mifakasitrahana mandrakizay. Fofainy amin'ny lanitra ny tanao dia misoran'Andriamanitra ny fonao ray manontolo. Za mbola misy mihetsika fa aorianany fotoana dia fa vita mifanaritra sy ny filazana hivavaka ho anao. Alleluia, amen. Ndaontsika hitehaka mafy an Jesosy dia manasanao azy toerana. Alleluia. Toy izao manaraka izao ny filazana. Raha pitso sabotsy dia fotoana manokana miavaka satria fotoana anasan'i Jesosy atsika tsirairay avy iray latabatra aminy alalan'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Dia ao aorian'izay mangataka atsika eny tsara manomboka raha-pitso dia miverina ny club d'enfant sy ny satsampana rehetra sady manomana ny krismasy mahagaga izay ataontsika amin'ny faran'ny taona verina. Manomboka raha-pitso ao aorianan'ny fotoanan'ny communion amin'ny heriny zany fa tsy raha-pitso. Dia misy ny club d'enfant dia miverina ny satsampana dia samy manomana ny krismasy mahagaga izay ho karakaraintsika amin'ny faran'ny taona. Ndao hitehaka mafy an Jesosy ianao. Entanina zany tsika izay efa manan-janaka sy izay mbola tsy ao anaty sampana. Izay efa manan-janaka dia alefaso ny zanakao 4 taona ka hatramin'ny 4 taona moa izy io. Ataontsika hoe 3 taona hatramin'ny natanora ary tonga dia tongava. Misy responsable natanora eto. Alleluia. Rehefa mbola tsy manambady ianao dia tongava. Raha manambady ianao mila miditra sampana indray. Misy sampana ao dia tongava amin'ny heriny miaraka eto tsika vao vita ny sabotsy communion dia miaraka manomana ny krismasy mahagaga isika tsirairay avy. Alleluia. Ny alatsinainy talata larobia dia mitovy tamin'ny herinandro ty ihany ny fotoanantsika. Latsinainy izao sekoly fanasitranana amin'ny 7 maraina hatramin'ny 8 sasany toerana Super U Analakely. Efa niova Super U zao Shoprite. Super U Analakely Shoprite ny avatarantsika azy fa efa niova ny enseigne lasa Super U. Eo Analakely ampitan'ny lycée Jean-Joseph Rabearvelo 2e étage. Dia manomboka amin'ny 7 hatramin'ny 8 sasany sekoly fanasitranana. Talata toerana tsy miova Super U Analakely ihany manomboka amin'ny 7 hatramin'ny 8 sasany sekoly famana olana. Ny alarobia dia torak'izay ihany sekoly fanambinan toetra sy fitahiana ho an'ny isambatan'olona sy ny isan-tokantrano. Dia asaina ianao amin'ny Zomà amin'ny herin'ny androany dia eto amin'ity toeran'ity ihany ny fotoanantsika manomboka amin'ny 4 ora hariva. Alleluia. Alleluia. Azadino ho antsika izay tsy afaka manaraka. Raha fa tena tsy afaka ianao dia mandeha direct amin'ny FB ny fotoanantsika. Dia misy ihany koa ny YouTube afaka téléchargenao indray-pandeha dia afaka averinao jerena raha tsy manana data ianao fa indray-pandeha ihany. Alleluia. Amin'ny YouTube afaka téléchargena dia afaka mihaino ianao. Zava-dehibe ny teny zava-dehibe ny teny ary misaotra an'Andriamanitra tsika fa misy mpanompony ampiteneniny amintsika foana isan'andro manaitra antsika amin'ny zavatra izay tokony ataontsika mba ahatonga antsika voatahiry mandra-piferin'i Jesosy eny amin'ny rahon'lanitra. Ndaontsika hiara hitsangana dia ainjiry maketo amin'reto box reto ny tananao dia ndaontsika hiara tondra-mambavaka an'izany mba ho tonga fanan'olona marobe vonjena mandra-piferin'i Jesosy. Ray amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao izay misaotra Jesosy fa avy aminao ihany nangalana iampahany Jesosy anomezana eo anao. Reto ny fanatitra
misy ny ampafolo-karena, misy ny construction en centre jesosy ho anao zany a. Ta io jesosy mba ho tonga fanan'olona marobe ho voatahiry amin'ny fotoana izay iverenanao eny amin'ny raha any lanitra. Raisy jesosy nihaja sy nidera ary nivoninahitra mandrakizay a. Amen. Andao tsika tehaka ho an' jesosy. Alleluia. Tatsika mbola hitehaka mafy tsara ho an' jesosy satria ty herinandro ty dia herinandro mpitahina ho antsika ho any asa fanompona ho ana tokantrano anankiroa izay naorina somatsara nentina teo anatrehan'Andriamanitra no amasinina sy ny tsofina rano a. Dao tsika hitehaka mafy tsara ho an' jesosy a. Mangataka ny pasteur Daniel mivady mba androsanao ambadika ato a dia avy hatrany de mionao ambadika ihany koa raha lafinaritra mivady. Tehaka mafy tsika ho an' jesosy. Tompoko a sodra betsaka telona pasteur Daniel sy Jenny amin'ny anarany asa fanompona, amin'ny anaran'i Jesosy moa indrindraindrindra, amin'ny anaran'ny mpiara-manompo rehetra, mpiara-miazakazaka no hiara-bananareo na vita soa an'izay dingana ngeza be nateo mason'ny tompo a fa indrindra ho amin'ny fianakaviana sy ho anay mpiara-manompo aminareo a dia ny nitondranareo a ny fanorenana ny tokantrano a ho eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ary noho izany dia miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy a ho tahin'Andriamanitra ilay tokantrano a ho ambin'Andriamanitra amin'ny zavatsoa ary mino izay fa hitondra sy hitantana ny tompo. Tsy mpivady professionnel no ilainy a tonga dia ampiarinako fa mpivady amateur fa miankina aminy. Mpivady papateur sy maamateur izany hoe tena tsy hampiasa traikefa fa hiankindro tanteraka amin'ilay nanorina ny tokantrano. Mangataka antsika nintsitra ny tanana ho amin'izy mivady a dia hivavaka tsika hitsodrano a satria an'io ny fotoana ahafahan'izy ireo mba mandray an'izany avy amintsika mpiara-mivavaka dia manasanao hanokatra ny ao am-ponao hanome teniny ao am-ponao a hitsodrano ny fahatanterahany tokantranon'izy ireo. Raha tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta ndretzay mivavaka ho an'ny pasteur Daniel sy ranabavy ny tokantranon'izy ireo izay nentina teo anatrehanao, nentin'izy ireo a tany sitrapo, tampifaliana, tamin'ny fahafantarany fa enao no mpanorona tokantrano ary enao no fitiavana. Mivavaka izay rahay amin'ny anaran'i Jesosy ho fitohizany tsodrano sy ny vavaka efa voarain'izy ireo tamin'ny fotoam-panamasinana atonga nay menakavy kely ampiasa amin'ny fonay irary azy ireo ny tsara indrindra, ny ambony indrindra, ny mendrika indrindra, ny mety indrindra avy aminao. Koa satria teo amin'ny fanatrehanao izy ireo no nanorona ny tokantranony, ao amin'ny fanatrehanao ny tokantranon'izy ireo no miavokatra, miroborobo, mialehibe, mihitatra, voatahiry sy voaro. Tsarovy izy ireo tompo manomboka amin'ny teny ity indray. Enao hiasa amin'ny fahabetsahana, amin'ny fahavokarana, amin'ny alalan'ny fanotronanao dia ireo surprise be dia be homaninao amin'ny fanokafan'izy ireo ny boky ny fiaina tokantranony a miaraka aminao. Amin'ny anara mahery Jesosy Kristy venina masa sy manan-kery avy Nazareta. Ao ka ho tonga tompo ny taranaka, ny fahatsarana, ny fahasoavanao ary iseho ny voninahitra ao. Amin'ny anara mahery Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Toy izao ny baiboly izay atolotra ho anareo mivady. Ry izy mivady. Jaona toko fahavalo andiny faharoa amby telopolo ka ho fantatrareo ny marina ary marina afaka anareo a tsy ho andevo. Raiso isan'andro ny tenin'Andriamanitra, vakio, dinio, ampiaro. Ny fanotronan'i Jesosy hiaraka aminareo a isan'andro. Manao sy ny etona, ny mpitandrina, dafy ny arivo, Andrianjato, ary nommé Jean Rodolphe. Félicitations.
tiaka mafy be ho an'i Jesosy sika dia mbola hitiaka mafy be antsika iroso amin'ny fiarabana tokantrano faharoa mandroso izy mivady a finaritra sy saintia mandroso kely mandroso amin'ny anaran'i Jesosy a amin'ny anaran'ny asa fanompona manontolo a ny anaran'ny mpiara-manompo rehetra ihany koa no iarabany anareo mivady satria tanteraka somatsara omaly a ny fanamasinana ny tokantranonareo a ho masina ho hitan'Andriamanitra ho ankasitran'Andriamanitra sy eken'Andriamanitra mirary zay a ny fahafenon'ny fahasoavan'ny tompo a ny fitahiny a reo fahatsarana sy voninahitra zay no manoma ny tokantranonareo dia ho aseho an'Andriamanitra zany a ho voninahitry ny anarany aveatrantsika dia hivavaka ho azo reo indray ainjiro indray ny tananao a dia avy ao anatin'ny fonao tahaka ny tsodrany zay efa navotsitra ao an'izy mivady voalohany teo fa izy mivady indray no nomeny tompo iarahantsika mifaly aminy satria fahasoavana be zany hoe nentina teo anatrehan'ny tompo ny tokantrano a dia ndaontsika hivavaka sy tsodrano a mba ho voarain'izy ireo a ny avy any anatin'ny fotsika asa anatin'ny vavaka ary raha tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo entina eto anatrehanao a raha lafinaritra sy a ranabavy saintia vadiny saotra betsaka Jesosy fa vita soa omaly a inonay fa ho fifalianao ho fifalian'ny ray aman-dreny sy ny fianakaviana ary indrindra ho fifalian'ny asa fanompoana ihany koa dia satria nentin'izy ireo teo anatrehanao amin'ny alalan'ny fanekena ny sitraponao a ny etaetan'izy ireo iroso a amin'ny fiombonana sy tokantrano vavak'izay ho tahinao izy ireo ho arovanao ho tehirizinao ho sokafanao ny lalana lay fahatsarana zay tsisy nahita ary tsy nisy nanam-po no manao an'izay rehetra maneritry tena manao ny sitraponao a ao koa tanteraka eo amin'ny fiainan'izy ireo na ny voninahitra amin'ny fandresena ny voninahitra amin'ny fahavokarana sy fahabetsahana voninahitra amin'ny famatsiana sy ny fijorono aoka iseho tompo fa ianao no miaraka amin'izy ireo ary izy mivady dia nanaiky hiaraka aminao tahizo ireo raha amin'ny anaran'i Jesosy na amin'ny fanompona na amin'ny fiainam-piankonana na amin'ny asa fandraharahana sy izay rehetra mahakasika azy ho tanterahanao aminy ane ny endriky ny fahavokarana amin'ny fanomezana azy taranaka sahaza amin'ny anaran'i Jesosy a amin'izay isa entiny ambavaka eo anatrehanao raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo a sotra betsaka fantatray f'Andriamanitra ny fahagagana ianao ao ka ho feno fahagagana amin'ny fiainatokantranon' izy ireo satria nentina teo anatrehanao amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta amen atolotra anareo a atolotra anareo ampitiavana ny baiboly amin'ny tian'io ity a manoso ny eto a dia pasteur Jean Rodolphe Andrianjata Ornome Tafiny Arivo rehefa avadika ilay anarana dia mitady ny fanotronan'i Jesosy araka aminareo isan'andro jaona toko fahavalon'ny faharoa amin'ny telopolo ihany koa ho fantatrareo ny marina ary ny marina dia afaka nareo a tsy ho andevo vakio a dinio a ampiaro a raisy isan'andro a ny tenin'Andriamanitra asitsika tiaka amin'ny refitrefitra be ho an'i Jesosy a mahazo toerana tompoko amin'ny baiboly raiboritra alleluia za moa no sady mitsodrano ato no mijery ny ato amin'ny sisiny ato maromaro ny andeha eo alleluia ndao itetanana maveo an'Andriamanitra ho an'izay mila zay koa tonga dia homany atsoy fotsiny tsika fa tena fitiavana be tenenino akaikino tsy mahazo taraiky hoe tsy maintsy eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra hoe avy ireny tsy maintsy eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra ho avy Jesosy raha resy lahatra koa dia mitiava maveo an'Andriamanitra amin'izany amen ao fofany amin'ny lanitra ny tanao dia misoran'Andriamanitra mifonao manontolo tiaka sitraka Jesosy tiany voninahitra ianao foana maminay loatra ianao misaotra miteninao misaotra manaitra anay
misaotra mampijoro anay, misaotra mampahery anay, misaotra Jesosy mampitodika anay foana fa tsy mety ny fiainanay raha tsy miankina aminao. Androany tsy hoe olona professionnel ny ampiasainao, fa olona tena faran'izay tsotra tsy ampitraikefa, amateur tena hoe miankina aminao ary hita Jesosy ianao mahita ny fonay fa zay rehetrarehetra reto dia ohatrany daholo. Ny fanotronanao mantsy tsy mitady olona tena hoe fa fantatry Mosesy mihitsy fa hisokatra ny ranomasina mena, fa na izy aza nitomany matoy ianao ny teny fa maninona ianao no mitolefika sy milatsaka ohatr'izao ny ranomasinao ry Moizy. Zao fotsiny tenenao amin'ny zanak'Israely mba handroso. Ny fandrosoanay ny tianao, mila mahita anay mandroso ianao amin'ny sitraponao, mandroso amin'ny fahamasinana, mandroso amin'ny fahamarinana, mandroso amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra, mandroso amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Fa rehefa tanteraka amin'ny fandrosoanay dia tsy izay ny eo anoloana fa ianao Andriamanitra. Tsy noho izay na tonga ny ranomasina mena ny zara roa, fa ny ranomasina mena nahita amin'ny fanotronanao fa misy Mosesy tena miankina aminao fa tsy mahefa ninninina ny rary hitondra ny zanak'Israely dia niseho voninahitra ao. Asehoenay ny voninahitra ao androany Andriamanitra. Aoka ny tsiray avy izay mivavaka eto ka manokatra ny fony, iaona sy ombona aminao tanteraka amin'ity takarivo ity. Mahita any Jesosy ianao amin'izay toerana misy ianao androany, mahita azy amin'ny alalan'ny fanahy masina. Aoka kasian'Andriamanitra ny fonao androany, hifankahita amin'ny fahatsaran'Andriamanitra sy ny voninahiny. Raiso ny fanafahana amin'ny anaran'i Jesosy, raiso ny fanafahana amin'ny ratra-po, raiso ny fanafahana amin'ny toe-po tafasaraka amin'Andriamanitra, miombona amin'ny rainao. Tianao Jesosy, tianao ny fitiavana mandrakizay izy. Raha isan'ny velona ianao mbola misy antenaina, tsy manosy-botananao izy ninninona tsy mety rehetra. Androany raha piasa ny fonao ianao hiteny hoe tia Tompo, tia le tena tiako hoentiny eto anatrenao ty toetra ty. Raha hitanao fa tsy tian'Andriamanitra le toetra dia esory, fa aza miafina sy mialoko ambadika toetra hoe ty fahalemeny ty ohatran'ny mbola tsy tafavokako mihitsy Tompo. Fa zao za te hiala, fa ampio aho, tsy tonga dia manam-pahevitra za Tompo hiala amin'izany. Fa mihinao fa ny fanampianao afaka niditra tsetra anoana ao anatin'izany fanapaha-kevitra izany. Safidy ny ilain'Andriamanitra fetsanao no manafaka anao, fa izy nefa nanafaka anao ro arivo taona lasa. Raiso ny fanafahana amin'ny anaran'i Jesosy, raiso ny fanafahana amin'ny toetra ratsy, raiso ny fanafahana amin'ny alatra, raiso ny fanafahana amin'ny fitsangajangana, raiso ny fanafahana amin'ny fanirian-dratsy, raiso ny fanafahana amin'ny toe-po tena hoe kahihatra, raiso ny fanafahana amin'ny toe-po tena tia mamihana be, raiso ny fanafahana amin'ny toe-po tsy mba mihevitra ny hafa, raiso ny fanafahana amin'ny fitiavan-tena, raiso ny fanafahana amin'ny fivilian-dalana matetika mahazaka anao any amin'izay faniriany nofinao, raiso ny fanafahana amin'ny fahantrana, raiso ny fanafahana amin'ny fampahoriana, raiso ny fanafahana amin'ireo karazan-javatra rehetra mety mbola mikatony eo amin'ny fiainanao nefa ilanao amin'ny tanan'Andriamanitra, raiso ny fanafahana amin'izay ngidiny rehetra sy keja tiany devoly atao ampahoriana amin'ny fiainanao, na aretony io na inona zavatra mampahory anao androany arivo, amin'ny anara mahery ny Jesosy Kristy avy any Nazareta apetrao amin'ilay faritra marary ny tananao, mba hisy kasian'Andriamanitra androany arivo, raiso ny fanasitanana anao amin'ny anara mahery ny Jesosy Kristy avy any Nazareta. Milay eto amin'ity toerana ity miaraka amin'ny fanasitrana sy fanafahana feno avy any ambony, aoka amin'ny fahamatsiana avy any ambony ameno anao, aoka ny anjelin'Andriamanitra, Andriamanitra niraka ny anjeliny manao livraison amin'izay zavatra ilainao rehetrarehetra. Tongava ho tokantranonao araka izay iriny fonao, iotra lavitra no izay heverinao ho tanteran'Andriamanitra ao amin'ny fiainanao. Raha ny ranomasina mena aza ny sokafany, aza matahotra ivaravarana fahagolan-katina tsy mety nisokatra hatramin'izay io, ho sokafan'Andriamanitra io miaraka amin'ny fidiranao ampanjaka amin'ny voninahitra. Raiso amin'ny fahafahana izany androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Mandre mivavolombelonao ninninona ilainao rehetra, ninninona fahasoavana rehetra efa nampanekena amin'ny anarana tokan'izany, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy izany eo fofainy amin'ny lanitra ny tananao, mifalia amin'Andriamanitra fa efa niaino izy, efa namalivavaka izy, efa natanteraka ny zavatra rehetra izy. Halleluja. Misaotra Tompo,
sotra ny amin'ny fahasoavanao androany, sotra ny amin'ny fidiranao an-tsehitra androany, sotra ny amin'ny valo mahafapo. Tena mino a Jesosy fifananao zavatra indrainao androany. Azoko antoka fa tsy handisy fanantenana ianao satria mahatoky loatra. Voninahitra ny eo anao rery mandrakizay. Mandehana amin'izao herinao zao fa nitompo ombanao. Mandehana amin'izao herinao zao fa nitompo hiaraka aminao. Mandehana amin'izao herinao zao fa nitompo tsy hamelanao raraka na ho rava amin'ny fahavalo mandrakizay. Hitanareo anie Jehovah ka hiaronareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo anie Jehovah ka mindra fo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo anie Jehovah ka nomenareo fiadanana. Amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Eno kely fotoana tena spesialy raha-pitso maraina amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Ny fandraisan'ny fijoronao amin'ny fiverenan'i Jesosy ao anaty fiombonana no ozaraiko eto raha-pitso. Teneno ny havana matsakaiza rehetra tsy mitovy mihitsy ny jery any amin'ny hvkl-mission events efa tena hoe rediffusion sy zavatra ohatr' izany ny tany na mijery direct azy fa hafa mihitsy le manome voninahitryandriamanitra tonga eto fanatrena ohatr' izao miara miombo-po miombona sy miray latabatra amin'ny tompo afaka hikasika. Eno ty teniko ty isy surprise ho ataon'Andriamanitra ao anatin'ny fandraisana raha-pitso. Tena reko ny fanamasina ny teny ato anatiko. Tena isy zavatra tsy hain'olombelona mihitsiny fa mety tonga dia miova ny daonina amin'ny herinandro. Mety pozitiva le cancer tao anatinao hatramin'izay fa aorina amin'ny fandraisana raha-pitso andana tarafo fa tsy otsony. Tena miangavy ianao aza mirahateny le fotoana raha-pitso zany raha mbola azo atao. Ho tahin'Andriamanitra tsika rehetra ametraka veloma finaritra eo antsika amin'ny manaraka indray raha-pitso ny fotoanantsika voninahitr'Andriamanitra. Mitia fa mafy be ho an'ny tompo tezarao ny fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra matoy izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra matoy izao anareo. Amen dia amen.